Zahoako tsara fony vao nianatra tany amin'ny seminera pastoraly aho ny taona voalohany izay nianarako teolojia, nianarako pastora. De ny fanontaniana voalohany napetraky ny mpiara-mianatra anankiray zay tamin'izay fotoana zay hoe inona no ataoko ramose, inona no ataoko pastora mba hahatakarako ny hevitry ny soratra masina. Zany hoe inona no ataoko hahatakarako, zany hoe mila miakatra zany. De gaga be aho satria nivaly teny nataon'ilay mpampianatra tamin'izay fotoana zay dia tsy araky ny eritreretinay hoe misy performance atao, misy ezaka be dehibe atao, fa ozy hoe ary vadiniko mihitsy ty valy teny ity hoe raha te hahita an'Andriamanitra ianao ozy, raha te hahafantatra an'Andriamanitra ianao zay de mila midina farany ambany fa aty amin'ny madinika, aty amin'izay olona heverina tsinitsinina no hanambaran'Andriamanitra tena. Marina loatra zany, de saosy raha teo ny teny. Fa hoe misaotra anao aho ray fa nafenao tamin'ny mana-tsaina zany ny fanampahafantarinao ny zaza madinika. Ny fivavahana rehetra misy hatramin'izay eny na de ny fivavahana kristianina ihany koa aza zay atao hoe lamaody am'izao fotoana zao voizina de zao hoe rehefa hivavaka ny olona de andeha hiakatra any an-tendrombohitra satria heverina hoe any an-tendrombohitra no misy ireo Andriamanitra. Misy le salamo faaraky amby roapolo am'zay manompo ny maso amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena, tsy avy any an-tendrombohitra fa avy amin'ny Jehovah mpanao manitra sy ny tany. Aiza no ahitantsika an'Andriamanitra, na koa marimarina koa aiza no ahitan'Andriamanitra atsika. De ozy ny mpanao salamo manao hoe tao amin'ny lalina miantsoko anao Jehovah, areoka ny sofinao itongilan-tsofinamiko, tao anatin'ny lalina. Efa noresahako teto indray mandeha ngambany tamin'ny vidéo sahazana io, lay tenin'inga pasteur Gilles Boucoumont zay ho an'izay manaraka an'ity pejy ity maharaka tsara zay citation zay. Tiako loatra izy io ary averiberiko matetika hoe quand tu es au fond du gouffre, tu es obligé de croire au miracle. Rehefa any amin'ny farany ambanin'ny lavaka ianao de tsy maintsy mino vavaka any. Satria rehefa any amin'ny farany lalina ianao tsy misy n'inon'inona azonao isarangotana intsony fa de ohatran'ireny olona niandry fahafatesana reny. Hitantsika tamin'ireny tremblement de terre tany Turquie sy any Syrie reny. Inona nataon'le olona any amin'ny farany ambany tsindrin'ireo beton reo? Miandry fahafatesana. Na koa miandry fahagaga. Ary misy zany, misy be antitra, misy zazakely. De ohatr'izay koa rehefa ao anatin'le tsy atao hoe faratapony fa farany lalina ao anatin'ny fahorianao ianao. Any am'izay tsy misy isarangotanao intsony ianao no mazana na ny olona zay atao hoe athée aza mahateny mihitsy hoe raha misy zany Andriamanitra zany de mba vonjeo aho. Fa ho an'izay fa mino ihany koa dia sekoly anankiray ahafantaratsika bebe kokoa momba an'Andriamanitra. Hanehoan'Andriamanitra amitsika hoe io Andriamanitra io dia c'est un Dieu qui crée à partir du néant. Miainga avy amin'ny néant, miainga avy amin'ny tsy misy. Rehefa miresaka néant zay a de mahatsiaro ny tantaran'ny famorona. Inona ny zavatra misy? Aizina teo ambony lalina, vide, tohu-bohu. Fa eo amboniny zany ny chaos zany no namomba ny fanan'Andriamanitra. Eritreretintsika hoe ao anatin'ny chaos tsy misy an'Andriamanitra. Nefany eo amboniny zany chaos zany no namomba ny fanan'Andriamanitra ary ny tena misy iny mazava. Zany hoe nisy mazava nipotra de nulle part eo ambonin'io aizina io. Tany amin'ny lalina ny antsoka anao Jehovah. Rehefa miresaka lalina tahaka zany koa de mampatsiaro ny tantaran'i Josefa.
tantaran'i Josefa izay nampanantenana azy de hoe iakoka aminy rahalahiny rehetra. Zay ny fampanantenana azy tam'le nofy satria izy mpaminofy. Kinanja inona ny zavatra misy tony fanipaka am'izay saika ny volon'ny rahalahiny aloha izy dia comme par hasard atao contre guillemets ny tenyilay rahalahiny anankiray sao de mampalahelo sao de tsy zakany kiaka zany fa andao atsipitsika ao anaty lavaka izy de tsy maintsy ho faty any izy fa tsy tsika ny namono azy zany hoe on va masquer le crime quoi de natsipy tao izy quand zany koa par providence tsy misy rano tao de ry zareo nanipy azy tao nandalo ny karavanina ho any Egypte le mpivarotra andevo comme par hasard koa tena tsara efa misy tanan'Andriamanitra daholo ao anatin'izany rehetra ao anatin'ny lalina io no misy indice ny tanan'Andriamanitra fita fa ao comme par hasard nandalo avitra indray zany izy fa tsy maty tao anaty lavaka fa saingy mbola tsy tafavoaka ny ala zay hoe mbola tsy mahafaka misioka fa mbola lasa nevoka de nigadra de rehefa nigadra tao indray dia nahita sitraka sy fitita amin'ireo tao satria niavaka amin'ny comportement ny gadra rehetra izy de mba nahazo karazana ataontsika hoe fanalefatsy azy dia niasa nivelan'ny fonja tany amin'ny ragatra hoe Potifara de tena nanao ny asa ny ara-dalàna koa izy fa mbola victime ihany koa izy ny amin'ny adalan'ilay vadiny Potifara nanendrikendrika azy rehefa tsy mety handry aminy de fa mba nieritreritra misy tara-pahazavana de mbola nidoboka fanoloana hoe tany am-ponja mipetrazy arao toeran'i Josefa hoe aiza le Andriamanitra nefa tao tsy arakaraky le zavatra nampanantenaina or zay misy le lalàn'Andriamanitra de efa nidoboka tany am-ponja indray izy de tao izy nyfanena tamin'ny lehilahy anankiray izay mpitondra ny kapoaka ny Farao de io lehilahy io nanofy indray andro de rehefa nanofy ny lehilahy io indray andro de nizy nilaza tamin'ny heviny hoe ho avy ny andro hiverina eo amin'ny toeranao ianao fa rehefa mba tonga ianao de mba tsarovy tonga tokoa n'ilay fotoana lasa le rangahy tavita adiny tao indray Josefa tanao ohatrany hoe memaizina ihany zany le lalana ohatrany tsy hita ihany hoe makaiza le izy kanjo efa eo akaiky n'ilay varavarana izy fa tsy hita indray andro nanofy koa comme par hasard nanofy ihany koa i Farao tsy nisy nahafantatra ny nofiny sy teo vao niverina ny sain'ilay lehilahy hoe misy lehilahy zay ny ampon'izany adiniko fa nizaha Josefa zany de fantatsika ny tantara tiako hatongavana de zavatra anankiroa jereo tsara le circonstance hoe miatery ny lalan'ny Josefa nefa ao anatin'izay lalana miatery zay ino no lalana makany amin'ny fataterahany le teny fikasana tsika ny mahazatra atsika de hoe tokony misokatra ny lalana hoe io fa tazako ny vavahady ny vahaolana fa nanazy miatery nefa ny ao amin'izay kizo zay indrindra no lalan'Andriamanitra natateraka ny teny zay hoe ao amin'ny lalina no ahitantsika an'Andriamanitra tsy araky ny eritreretintsika koa de sy mihamay re zary fa ao no ahitan'Andriamanitra anao